Salama daholo eo andaondray raha ho resahantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raharaha Anjorobe nivory ireo minisitra ampisehatra amin'ny fandriampahalemana tamin'ity herinandro ity. Raharaha Bianco nahiditra amponja noho ny raharaha fanodiko-dinam-bola sy ny fanaovana kolikoly ny tale jeneraly ny FEL na ny tahirim-bola ho an'ny fiompina teo aloha. Ramatoa Rina Rakotomanga tsy manana vola be atosaka hanarenana an'Antananarivo ny fanjakana. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tamatamatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga dia vavany ndahoary. Ny voromaika noho ny toromarika izay nomeny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny Premier Ministra Ntsay Christian ny farany herinandro lasa iny. Ny ministry mpiantsehatry ny fandriampahalemana izay nahitana ny ministry ny folo alindahy Generaly Sahivelo Lalamonja Delphin, ny ministry ny filaminam-bahoaka contrôleur général de la police Rakotoary Manana Herilala ary ny ministry ny délégué misahana ny gendarmerie-pirenena Rakotondrazaka Andriantsarafara Andriamitovy. Ny hamongorana ny tambazotra ny fakanan-keriny sy ny hanohizana hatrany ny asa fandriampahalemana izay ataony hery fiarovana sy ny filaminana no lahadinika ny adinkevitra nandritra an'izay fivoriana izay. Voaresaka manokana ny tranga na fakanan-keriny izay niseho tany amin'ny distrikany Anjorobe izay namoizana ny ain'olona maro. Tsy ivona fefa tonga tany Marotsopoy mijery ankaiky ireo fomba rehetra hiadina amin'izany ireo lehibe ny monaty. Ny jeneraly Rakotomalala Andriantahina Jean Herbert no nitarika izany ary niaraka taminy ihany koa ny contrôleur général de la police Rakotozanany Dany Marius, ny tale jeneraly ny police pirenena sy ny jeneraly Deramasinjaka Mantasoa Rakotoary Velo ary ny lehibe ny etamazorny ireo tafika ihany koa. Nanotrona azy ireo ny lehibe ny distrika sady lehibe ny OMC distrika niaraka tamin'ny colonel commande ny farim-piadidin'ny gendarmerie-pirenena ny Antananarivo. Hatao hazalambo ireo jolahy izay mpakakeriny. Efa misy voasambotra raha teo ireo izay nahina ho nahavandoza tamin'ity raharaha Anjorobe ity. Anisan'izany i Rasolofon'ny Rina Teo na Ratex sy ny mpiretsikombakomba taminy ary mbola mitohy ny fikarohana sy ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena vonona tanteraka ireo mpitandro ny filaminana hanao ny asan'izy ireo amin'izay resaka fampandrintany izay ary tsy andefitra sy tsitsitsitsy amin'ireo izay jolahy minia manao an'izay asa ratsy mampiorohoro sy mampahita faisana an'ny vahoaka izay na amin'ny faritra aiza moa izany na amin'ny faritra aiza fa dia vonona ireo mpitandro ny filaminana hampandry fahalemana any Madagasikara iray manontolo izay mba hahatonga ny vahoaka ho tony amin'ny asa sy ny fivelomana kely izay ataon'ny vahoaka eny nivon'ny fiarahamonina isan-karazany eny satria mantsy ny tsy fandriampahalemana dia anisan'ny sakana iray izay hoentina hampandroso ny firenena anankiray satria raha vao tsy mandry fahalemana ny tany dia lasa mitebiteby ny vahoaka na amin'ny fiainana andavanandro zany na eo amin'ny resaka fihariana sy ny maro hafa ka dia izay no antony izao fivoriana izay nataon'ireo lehibe ny folo alindahy sy ny maro hafa ireo mba hahatonga an'izay Madagasikara mandry fahalemana izay ka dia vahoaka milamina sy tony no hita eny anivon'ny fiarahamonina isan-tsokajiny eny aorian'izao resaka fampandrintany izay ho ataon'ireo mpitandro filaminana izao ka dia miandrandra mafy an'izay resaka fandriampahalemana izay moa ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka amin'izao fotoana izao mba tena hisy tokoa izay tena Madagasikara mandry fahalemana tanteraka tsy misy tebitebintsony no iainan'ny vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina izay. Eo amin'ny resaka raharahana kolikoly indray dia fantatra amin'izao fotoana izao fa nahiditra amponja noho ny raharaha fanodiko dinam-bola sy ny fanaovana kolikoly ny tale jeneraly ny FEL
na ny tahirom-bola ho an'ny fiompiana teo aloha. Azony orinasa miisa 4 tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny tsenam-barotra miisa anankenina tamin'ny taona 2024. Fifanarahana ara-barotra teo ambany fiahin'io tale général io amin'ny maha PRMP na personnel responsable des marchés publics azy, izany fahazahoan'ny orinasa 4 tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny tsenam-barotra miisa 4 izany. Olona maro no voasaringotra ao anatin'ity raharaha ity ka isan'izany ny tale général teo aloha. Eo anivon'ity fitaliavana ao anatin'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ity ary ny tompon'andraikitra iray eo anivon'ny IGMP na unité de gestion de passation des marchés sy ny renina. Fantatra taorian'ny fanadihadiana izay nataony teo anivon'ny Bianco fa nahatratra hatramin'ny 400 tapitrisa ariary eo ny tombany fifanarahana izay nataon'ireo mpanodikodina volam-panjakana sy ireo zay nisitraka ny fifanarahana ara-barotra miisa 4 ireo. Taorian'ny akarana fampanoavana teny amin'ny Paky ny 3 aogositra lasa teo no nampidirana azy ireo teny an-tanimora. Isan'ny vesatra iampangana azy ireo ny fanararaotam-pahefana, ny firaisana tsokombakomba tamin'ny fandikan-dalàna samihafa ary ny fanaovana ny favoritisme. Araka izany dia tena miezaka manao ny asany ny Bianco amin'izao fotoana izao. Taoriany nazahoan'izy ireo ny tale général vaovao izay tena hita fa vonona tanteraka hamongotra hatramin'ny fakany ireo zay minia manao kolikoly na amin'ny endrika inona izany na amin'ny endrika inona, fa rehefa manao an'izay resaka kolikoly izay ianao dia tsy maintsy hiaran'ny lalàna ary tsy hanavahana saranga na koa sokajin'olona izany. Eo miresaky ny Antananarivo renivohitra indray, hoy hatrany Irene Rakotomanga raha ny vahiny tao amin'ny Top Radio tamin'ny ity herinandro ity. Tsy manana vola be atosaka hanarenana an'Antananarivo renivohitra ny fanjakana. Tena mbola eo ambany fifehezan'ny banky iraisam-pirenena isika ary tsy afaka miala bontolo amin'ny institution de Bretton Woods na ny FMI sy ny Banque mondiale izany. Mila manambola be ampelantanana isika vao afaka miteny hoe ino ny vola notrisainay fa averinay aminareo fa dia lasa izahay. Mila loharanom-bola sy mpiara-miasa hafa noho izany izay mihevitra ny hoben'ny tanàna ny Antananarivo araky ny fanazavana izay noentiny Irene Rakotomanga ihany manoloana ny fahitana ny zava-misy ao Antananarivo renivohitra ao. Manoloana an'izay fanaohan-kevitry ny Ramatoa Rina Rakotomanga izay moa dia maro ireo zay samy niezaka naneho ny heviny amin'ilay hoe rehefa tsy ao anatin'ny fitondrana intsony zany na koa rehefa tsy mahazo ny ranondranony na seza ao anatin'ny fitondrana dia iny fa mahita iresahana daholy izay rehetra miala amin'io toerana io, fa vantany mbola tao amin'ny fitondrana dia tsy naharenesam-peo mihitsy mahakasika ny fitsikerana ny fitondrana izay mijoro ankehitriny. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tamatapata gasy. Tomboko lasy tomboko vavy, mankasitraka dia mirary soa.